Ampitomboana ho aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amen. Andeha hivavaka hatrany isika. Indre ry Tompo Rainay izay any an-danitra ny fitiavanao anay fa na manao momba anay tsery avy, dia fantatray Tompo fa hitanao izahay, fantatrao ny fiainay tsery avy, ary misy mahatoky izay fa ny hoavinay rehetra teo am-pelatananao. Koa maniry izay Tompo, aoka ndre mba ho fantatray mandrakariva ny sitraponao amin'ny fiainanay, azahoanay manatanteraka an'izany ao anatin'ny fifaliana sy ny fiadana tanteraka. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Misaotra an'Andriamanitra isika ry havana raha noho ny fahasoavana sy ny fitiavan'ny Tompo dia mirindra sy milamina ny fiainantsika. Mandeha tsara ny asa aman-draharaha sy ny fiainana iray manontolo. Tsara tokoa izany. Fa raha ny mifanohitra amin'izay kosa dia mino aho fa natao anao ity lohahevitra volana Desambra ity hoe manantena an'Andriamanitra. Hoe ary ny Tompo ho anao amin'ity anio ity. Vakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia aoka halala, aoka hiezaka halala ny Jehovah isika. Mahatoky toy ny maraina ny fiposahany, fa ho avy amintsika toy ny ranorana mivadravatra izy, sy toy ny farahorana izay mahavoto ny tany. Amen. Hosea 4:9 ka ny 9:7. Inona no hevitra izany? Ao anatin'ny olana sy ny zava-manahirana samihafa dia fadio ny miafina ny Tompo. Tadiavo izy, ary aoka ao anatin'izany dia ataovy ao an-tsaina ry havana fa zava-dehibe eo amintsika ny miezaka mahalala ny Tompo araka izay nambara teo izany. Hatreo foana ireny fotoana samihafa ny fiangonana ireny arak'izay azo atao, fa mahavondry antsika Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy ilay hany mpamonjy, ary fanahy masina miasa ao anatintsika ao anatin'izany. Faharoa, ny fanantenana ny Tompo dia fonosin'ireto fehezanteny roa ireto. Voalohany, ho avy toy ny maraina ny fiposahany. Ny dikan'izany dia ho avy ny Tompo toy ny masoandro vao miposaka, izay mitondra fiainam-baovao rehefa avy namakivaky ny alina maizina. Ny aizina moa izany dia endrika anehoana ny fahotana, anehoana ihany koa ny asany ratsy, ary mety anehoana ny fahasahiranana samihafa. Tsy misy afaka misakana ny maraina tsy ho avy, izany hoe tsy misy afaka misakana ny masoandro tsy hiposaka ry havana. Noho izany dia misy farany, misy fetrany koa ny olana mahazo izany. Tadiavan'ny Tompo birika sy vahaolana izany hanavotana anao ry havana koa, dia aza kiviny amin'ireny. Faharoa, ny fehezanteny faharoa dia hoe fa ho avy amintsika toy ny ranorana mivadravatra izy, sy toy ny farahorana izay mahavoto ny tany. Ny fitahiana sy ny fiainam-baovao feno, izany indray no dikan'izany ry havako. Fitahiana ho an'izay rehetra miezaka mahalala ny Tompo, na dia ao anatin'ny ady sarotra aza. Ry havako, tsy mandainga ny Tompo ary ambarany eto mihitsy fa le orana izany tena mivadravatra, izany hoe fitahiana omeny anao ao anatin'ny mety fitsapana sy fizahan-toetra samihafa mahamay izany. Koa aza mitikodina avy havanana, aza dia ny olanao foana no banjinina, fa dia izao manantena ny Tompo. Izy no mahay ny zavatra rehetra, indrindra ny mahasoa anao sy ny mahatsara anao amin'ny fiainana ho avy. Manantena ny Tompo ry havako. Amen. Vavaka ary sika. Dia hitanao Tompo ny mpianakavin'ny finoana, ny rai-tampo aminay raha misy anjadin'ny olona samihafa any. Dia fandrinay mba ampitomboy ary ny fahatoky sy ny fanantenana ianao Jesosy Kristy, ary dia mba ho hitan'ny masony tokoa izany fidiranao an-tsehatra ny fiainana izany, toy ny masoandro miposaka ary toy ny orana sy farahorana mivadravatra mitondra fitahiana ho an'ny fiainany. Dia engany mba tsy ho kivy, engany mba tsy ho ketraka, fa tena noho ny fahalalanao Jesosy Kristy ny azahoany an'izany. Dia valivavaka izy ireny Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ary ny fiadanan'i Jesosy. Amen.